dia mbola amin'ny fifaliana trano ahafahana miaraka amintsika indray amin'nataon'izao fampahirezana fo izao zay andraisantsika indray ny toromarika avy amin'Andriamanitra ivavakisika. Jehovahandriamanitra ray dia misaotra anao mandrakariva no famondrambonao lehibe ka mbola andeferanao aminay satria tsy afaka milaza fa marina zay ho anatrehanao zay mety hoheverina efa fahamarinana raha dia taka ny lampy mositra mandrakariva eo anatrehanao dia mamindra fo aminay ary mangataka mba hiasa amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao dia anatin'ny fonay tsiraray avy mba hahaizanay milefitra manoloana ny sitraponao mafy ny zavatra mianjady sy ny zavatra trehany ty amin'ity zao tontolo zao ty ary na dia ny firenena ary dia fantatrao ihany koa ny ady mbola trehany ankehitriny tady mpitarika tena matavatra anao ianao dia mahatoky sy mino fa hiasa mikeranao tompo any amin'ny voninahitrao mba hamindra fo amin'ny vahoaka eto amin'ny firenena. Tenena ary Jehova fa meno mpanamponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Io Andriamanitra io Andriamanitra mijery ary mahafantatra ny zavatra rehetra, tsy hoe mahagaga an'Andriamanitra ny zavatra tranga teo aoriana fa amin'Andriamanitra azy dia fantany zavatra lasa, fantany zavatra ankehitriny, fantany koa izay zavatra mety hitranga. Kanefa raha misy zavatra mitranga ihany koa tsy afaka milasitsika hoe avy amin'Andriamanitra no nahatonga ny zavatra mitranga fa na ny fahadisoan'ny olona ary fantatra Andriamanitra dia mimeloha fa ho diso ilay olona fa tsy avy amin'Andriamanitra no mahatonga n'ilay olona ho diso fa vokatra ny sitrapon'ny olona fa matombola verinaina ilay olona dia zao mipetraka atao ren'Andriamanitra dia manitsy ny dia ary zay no mahatonga an'Andriamanitra tonga dia milaza dia mimelo foana ho amin'ny olony tsy mba manafina mihitsy izy na ny zavatra lasa tantarainy zavatra ankehitriny hita mianjaanja ny zavatra ho avy ampahafantariny mba hitandreman'ny olona araka ny resahantsika hoe raha mijery ny toe-javatra misy manerina n'izao tontolo izao efa hatramin'izany mandraka ankehitriny raha mbola ho avy dia fantatr'Andriamanitra fa ny akamaroany ilay vahoaka ety amin'ity zao tontolo izao tena miseho azy manompo an'Andriamanitra ary tsy manaiky mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra fa manana safidy manokana indrindra manoloana ny toe-javatra sarotra te hiezaka ny herin'ny tenany mandrakariva hitady vahaolana fa sarotra na dia ho an'ny kristianina ary ny anaiky an'izay le hoe Jehova hiady ho azy fa izy mangina fa mifamatika amin'izay ny zavatra mitranga. Jehova ianao mangina fa alao zay ny ady dia io ny toe-javatra misy manerina n'izao tontolo izao ary tsy takatry ny olona le fibetsin'ny Satana ao anatin'izay satria tena ahindrahindra ny Satana ho ambony ilay zanak'olombelona dia ny fahaizany laza ny voninahiny fahendreny neferiny fa hitondra vahaolana, hitondra filaminana dia ny zavatra hita nefa manerina n'izao tontolo izao na dia mitombo ary ny fahaizan'ny zanak'olombelona mivoatra tsy takatry ny fisainana mihitsy ary ny teknôlôjia amin'izao vanim-potoana izao tsy mitondra mihitsy filaminana ety amin'ity zao tontolo izao ty satria nahoana tsy Jehova tsy inona ny miady, tsy Jehova mametraka an'le lamina mba hatonga fiadanana fa safidim-pon'ny olona kanefa Andriamanitra nefa mitsinjo ny olona izy tsy tofika izy fa fantany fa mizotra ho amin'ny lalany fahafatesana ary zay mihitsy nambaran'ny bokon'ny abolana misy lalana heverin'ny olona fa mitondra fiainana ozikanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ninonina zany vahaolana ketrehan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fandaminana apetraka tena tsy mbola nahita mihitsy sika hoe mitondra fiadanana fa tena tsy maintsy mefary amin'ny korotana amin'ny fisavorotahana ary vao mainka miratsy zao fiainana zao fa tsisy tonga saina mihitsy ny olona hoe safidim-pony zanak'olombelona mitady vahaolana fa tsy manaiky fehezin'Andriamanitra nke mahatonga an'izany rehetrarehetra zany kanefa ny firenentsika dia firenena mivavaka ary izay indrindra
tonga atsika hoe aloha miaino ny feon'andriamanitra re mandefa fampahirezana manakariva many vahoaka rehetra tsy ankalavaka ka zay manan-tsaina de mba misitona lesona manoloana zay le hoe toromarika apetraka andriamanitra zay. Na inona na inona zavatra mitranga de zao tsy misy mihitsy firenena na olona afaka miteny hoe zay tsy kristianina ka tsy marina aminay, mitoromarika avy amin'andriamanitra. Fa ny tena kristianina marina de miorina tsara ny finoany ary mahafantatra tokana ny andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra de ny andriamanitra ny kristianina. Ary misy fipetrapetrana ka na mino ny olona na tsy mino de zao marina foana eo ary tsisy afaka ilaza mihitsy zay tsy mino an'andriamanitra de tsy ho tanteraka amin'ny teniny. Mandray ohatra fotsiny tsika zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta kajany firenendehibe niezaka tamin'ny fomba rehetra nge Farao sy ny Egypte nandahizako koa zany Jehovah Andriamanitra zany no ekena iteny ka na tsy mino an'andriamanitra ary izy tanteraka tamin'ny daholy. Ny zavatra nampitainy Mosesy taminy isy loza folo misesisesy tao amin'ny tany Egypta na tsy nino ary izy hoe anana fahefana aminay hoe zany Andriamanitra zany fa vavolombelona zany hoe firenena jentilisa tsy mino an Jehovah Andriamanitra fa marina ny tenin'i Jehovah satria raha vo nanda tenin'Andriamanitra de lozany raiky. Ny tena kristianina marina de tsy misalasala ary sa tena mijoro fa ny Andriamanitra zay vavahany ihany no Andriamanitra tokana sady marina fa saingy ny fitorinany zay mila fahendrena satria videhibe nge ny fampompo vavahany. Misy manerina an'izao tontolo zao tsy mietreketraka eo anatrehan'izay fa ny fitoriana filazantsara de atao ny mpitiavana kanefa manoloana ny fitoriana filazantsara de tsotra ihany tsy tokony isy tafotoana mbara fotsiny marina mametraka safidy tsy terenany olona mety aminy de raisiny izy mitady ny vokany a tsy mety aminy laviny izy keo mitady ny vokany. Ambara ny mpitiavana fitoriana filazantsara zany ko mahatonga atsika mitondra ny fampahirezana ampitiavana fa tsy manery akory fa raha mahatsapa fa tena misy le Andriamanitra io ny fahefana faratapony mametraka ny fahefana rehetra manerina zao tontolo zao tsy misy fahefana tafapetraka zany raha tsy avy aminy ary nafinahitra nefa araka n'izay efa tsy hitatsika ny Deutéronome toko fafito amby folo zay hoe tam'izany vanim-potoana zany tsy mbola nisy mpanjaka teo nivony zanak'Israely fa Andriamanitra nafantatra de melo hoe tsy maintsy angataka mpanjaka reo na de tsy sitrapon'Andriamanitra ary ny angatahany zanak'Israely mpanjaka. Fa na izany ary misy lamina mazava tsara napetraka Jehovah nefa nitantanana ny zanak'Israely tsy le rafitra mpanjaka arak'izay itiavan'ny olona azy satria ny olona no nifidy mpanjaka tatio aoriana ny olona zay nitendreny ny fidiny ny fahefana napetrany araky ny fahefana eritreretin'ny zanak'olombelona hitondra vahaolana fa talohany nametrahana ny Saoly ho mpanjaka tsy zay ny fomba nitantanan'Andriamanitra nifidy olona izy fa tsy mpanjaka de misy lamina mazava tsara koa napetrany fa lamina avy amin'Andriamanitra fa tsy lamina avy amin'ny zanak'olombelona rehetra ary de niseho ny fahagagan'Andriamanitra teo anatrehan'izay fa mizao vanim-potoana zao tsy hitanao tsony zany hoe anaiky ve ny fandaminana apetrak'Andriamanitra ny olona zany tsisy tsony zany satria samy miazakazaka takany nataony zanak'Israely hoe anangano mpanjaka tahaka ny fanao ny firenen-kafo zay de fa fantatry Jehovah de melo de ny vokatry ny fitiavany nanomezany ny Deutéronome toko fafito amby folo zay firenantsika vakina kely de toy izy atsika rehenkany mba samy sitona lesona am'izay daholy ny olona rehetra hatramin'ny filoham-panjakana ny rafitra rehetra zay miara-miasa aminy ny olombotely rehetra hitantana ny firenena ny vahoaka rehetra tia tandrazana mba hisitona lesona ny amin'ny afatr'Andriamanitra. Fa nazavaitsika teteo tamin'ny farany iverenako fakina ny 5:20 fa ka hatramin'ny fa roapolo hoe rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ianao ka mandova azy sy monina eo ary manao hoe anangana mpanjaka ho ahy aho mba ho tahaka ny firenena rehetra zay manodidina de zay fidiny Jehovah Andriamanitra ao ihany no atsanganao mpanjaka anankiray amin'ny rahalahinao no atsanganao mpanjaka fa tsy mahazo mifidy olona hafa firenena zay tsy avy amin'ny rahalahinao ianao. Zay le izy rehefa tena mahazo fahaleovan-tena ka mieritreritra fa anangana mpanjaka
lalàna avy amin'andriamanitra mipetraka avy amin'ny rahalanao ihany ny vitananao izy a fa tsy mahazo mifidy olona hafa firenena ianao zay lalàna mipetraka kanefa raha hifidy mpanjaka araka ny sitrapon'ny olona de zao zay tiany Jehova apetraka eo ihany ary io a tsy misy mahalala tahaka ny tsy nahafantaratsika am'izao vanim-potoana zao vokatry reny hoe tolona nisy reny tsisy nanam-po mihitsy hoe ny filoham-panjakana amin'ny fanavaozana de ny ray aman-dreny colonel Mikael rendreny ireny no hipetraka eo hafa mihitsy ny eritreretin'le vahoaka fa tapitapika eo de izy ny tonga eo zay mampiseho ny herin'andriamanitra izy no mametraka mpanjaka izy ny manaisitra mpanjaka fa tsy hery ny tenany na ny fahaizany na ny voninahiny na ny gradiny tsy zay ny fitianan'andriamanitra azy nareo aoriana kely vaofantaritsika hoe maninona no izy napetraka andriamanitra teo misy antony manokana zany rehetrarehetra zany fa ny anjarantsika fotsiny matota afapetraka eo izy sy ny fahefana zay mipetraka de zao tsy misy fahefana tafapetraka raha tsy ny eken'andriamanitra na de sitrapon'ny olona azy de ny adidiny ny olo-pirenena vanina manaiky ny fahefana zay misy manaiky ny fahefana zay misy mampisaotra an'andriamanitra mitony tena ho tena mivavaka ny filoham-panjakana ary reo mpiara-miasa amin'ny prime ministre ny ministre ny député izy amindreo tsy milaza fa tena mivavaka amin'andriamanitra tsy misy na de ray ara mandahan'andriamanitra ary a sarotra be nandeha teny hoe tena tsy kristianina reo fa samy mitony tena no kristianina ary zay indrindra mahatonga atsika mitondra fampahirezana satria misy fahefana faratapony namela ny fahefana hipetraka na nome baiko sy lalàna mba ho arahana de arak'io mihitsy de atorina metako fa 7 ny zavatra mitranga 9 de mametraka izy fepetra kanefa oka tsy anana soavaly maro na ampiverina ny olona ao any Egypta mba zao ny soavaly maro satria o Jehova taminareo za miverina am'izany lalan'izany tsony navoaka tao amin'ny firenendehibe ary tsy nihery ny zanak'Israely ny namoahana azy tao fa ny herin'andriamanitra no nahatafavoaka azy tao de rehefa tena tonga am'izay anangana mpanjaka de hoe aza avela anana soavaly maro ary aiza vela iverina any amin'ny tany Egypta ozy mba azahoany soavaly maro satria raha verina any amin'ny tany Egypta any amin'ny firenendehibe tampatambazany arena sy voninahitra goavana be de miafatra zay mpanjaka tafapetraka aza mitona ny olona iverina eo amban'ny vahoan'ny firenendehibe ny 7 oka tsy ampirafy maro izy fa ndreo ivily ny fona azy ary oka tsy amory vola fotsy na volamena be ho azy izy tsy zany no miteny an'izany fa Jehova ary tsy misy fanakianana fa mamerina atsika ho am'lonina ny tompona andraikitra rehetra tafapetraka eo amin'ny toerany zany tsy mijanona fotsiny hoe ny filoham-panjakana am'ireo fahefana napetraka hitatana ny firenena fa tsika rehetra araka ny nambarako hoe tena samy manana ny fahefana any amin'ny tokantranontsika any amin'ny asantsika any amin'ny fianarana misy atsika any amin'ny tanàna misy atsika samy manana ny fahefana mety amintsika avokoa zay manana fahefana io afatra io de ny 9 rehefa mipetraka eo ambony sezam-panjakana izy de oka dikany ao amin'ny boky zao lalàna zao izy ka ataony arak'le tehirizan'ireo le vita mpisorona zany hoe rehefa tena azony zany le toerana de io ny afatr'andriamanitra aoka mba hanana boky izy mba hanoratany tahaka ny fomba fanaony le vita zany mpisorona nandray afatra avy amin'andriamanitra nandray ny didin'andriamanitra mba hitehirizany lalàn'andriamanitra zany hoe mba eo amin'ny masony mandrakariva io lalàn'andriamanitra io le fahefana faratapony zay antoka napipetraka azy eo amin'ny toerana misy azy de mametraka am'izay izy ny 7 ary hoaniny zany osy a ka hovakiny amin'ny andro rehetra iainana mba ianarana ozy atahotra ny Jehova andriamanina ka hitandrina ny teny rehetra am'izao lalàna zao sy ireo didy ireo ankatoavany azy ary mba tsy avina vona ny fony amin'ny lalàny ary mba hiviliany hiala amin'ny lalàna na ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavia mba ho maro andro amin'ny fanjakana eo amin'ny Israely izy sy ny taranany zany hoe mizavatra nakaroa ny zavatra apetrana zay hatongavany amin'ny zavatra goavana be de voalohany indrindra le lalàna
tena mba ho ataony eo anatin'ny boky de ovakiny mandritry ny andro iainany zany hoe mandritra ny vanim-potoana hipetrahany eo amin'ny toeram-panjakany de oka izy amaky an'io teny le tompony fahefana any an-danitra zay te atany io ary mitanjona ankendren'andriamanitra ozy eo amin'ny fiainany rehetra zany de mba hianatra tahotra an' Jehova izy raha izay fa ro manarakarak' zany mba tsy avona vona ny fony mba tsy viliny amin'ny lalàna na amin'ny akavanana na amin'ny akavia fa nivokany raha izay no ataony de ho maro andro eo amin'ny fanjakana izy haharitra eo amin'ny fitondrana izy moa ny olona nazo fitondrana tsy anany eritreritra hoe raha mba tena tafatoetreritra tsy miala manana an'izay eritreritra zay daholy ary tsara zay fananany eritreritra zay fa raha te hipetraka eo ka tsy te hiala eo de zao le lalàn'andriamanitra ataovy am-pelatany fa keo isan'andro san'andro de mianara matahotra an' Jehova de aza miavonavina amin'ny lalàny tafapetraka ianao de io le afatry ny zokiolona tamin'ny Rehoboama hoe raha manaiky io mpanompony vahoaka ianao ka anao teny moraniny de anomponao mandrak'izay izy afatra ho amin'ny mpanjaka kanefa na izany na tsy zany aza misy lesona ankeo anatin'ny soratra masiny mifidy olona Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta babony firenendehibe fa tsy mpanjaka ny vidiny fa Mosesy zay olona natokisany andray ny afatra mivantana avy aminy tsy arak'izay itiava Mosesy azy mitondrana ny zanak'Israely tsy arak'izay itiava Mosesy azy no ametrahany fahefana zay misy eo fa ieniny feo an' Jehova izy de Jehova no mibaiko azy zao avy no alainao mpiara-miasa aminao zao avy ny rafitra apetraka ao de zao lalàna hitondrana ny zanak'Israely de misitona lesona kely am'izay tsika satria na izay arany tamin'ny Mosesy fa zao efa tonga am'le hoe miovy any am-pandehanana angele izy mifidy mpitsara Andriamanitra ary reny mpitsara reny keo mbola niainy feo an' Jehova fa mitondra ny afatra avy am'n Jehova ary ny rafitra napetraka de rafitra miainga avy am'n Jehova mba entina hitantanana ny zanak'Israely fa tsy miforoporoniny olona voatendrin'Andriamanitra na ny mpitsara fa tao aorianan'izay vao misy mimpanjaka kanefa na izany ary de misitona lesontsika hoe manahoana zany olona voatendrin'Andriamanitra zany tahaka ny Mosesy manahoana ny toerany eo anivony zanak'Israely sy eo anatrehan'Andriamanitra satria iny lasa solotena n'Andriamanitra ahafahany miresaka amin'ny olona kanefa amin'ny lafiny anankiray keo solotenan'le olona indray a mitondra ny faniriny eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny Mosesy de ho jerevantsika hoe nanahoany ty Mosesy ty tamin'ny fidianan'Andriamanitra azy Exodosy satria ao nisy tongatsika lesona hoe misy zavatra tian'Andriamanitra apitaina ao anatin'io Deutéronome toko fa 7 io aty amin'ny Exodosy toko fa 4 tsy ho jerevantsika ny fomba fidianan'Andriamanitra any Mosesy fa hoe tena atao anatin'ny fahoriana ny zanak'Israely na mpahorininy Egyptianina mba ampitoanivon'ny firenendehibe te hivoaka fa tsy afaka de nitaraina de namaly vavaka Andriamanitra de mifidy mpanompo izy aloha fa tsy mpanjaka fa Jehova ny mpanjaka de Mosesy nefa fantany fa mafy ny zavatra ametrahan'Andriamanitra azy tsy mahay mahity tsika nge am'izao vanim-potoana zao voatendrena andao anao atao mpanjaka toko fahaly fa tsy mieritreritra hoe mafy ny zavatra iandreo fa Mosesy tena nandà mihitsy izy irao zay rahanao izy satria fantany fa asa mafy io zavatra apetrak'Andriamanitra io kanefa izy ny voatendrin'Andriamanitra de raha isitsika re amin'ny Exodosy toko fa 4 ny 17 ary eo na maranantsika azy de misitona lesona tsikelikely tsika mitanjona kendrena zany de hoe mba tena ho firenena matahotra an' Jehova manahoana moa zany firenena matahotra an' Jehova zany ny filoampanjakany eo aminy matahotra an' Jehova ny rafitra rehetra mipetraka matahotra an' Jehova ny vahoaka rehetra matahotra an' Jehova tsy maintsy mijery taratra an'le zay everina fa ho lehibe ny olona zay vao manahaka azy de samy misitona lesonao am'izay avokoa Exodosy toko fa 4 ny 17 nandà mipiritsy nandà Mosesy nampiseho famantarana tamin'ny Jehova ny 17 mbola nandà ihany izy Exodosy toko fa 4 ny 17 fa hoy izy tompo mifona aminao aho izy irao zay tianao irahana nyrehatra tamin'ny Mosesy ny 17
misy fahatezeran' jehovah ka ho izy tsy ao ihany va arona le vita rahalahanao fantatro fa mahay mandahateny izy satria miala olany mosisy hoe za tsy mahay mandahateny aonao fomba resako am faro raha manontany andreny ny olona ho izy any naniraka ny olona ve ino a ka na de nisy raha famantarana ny lazainy jehovah nanda ihany mosisy tezitra jehovah kanefa fahatezeran' jehovah io fahatezerana feno fakasitrahana hoe zany ny tena olona mendrika no fidena tsy le olona mamay hipetraka eo amy fitondrana fa olona mahatsapa fa adidy mavesatra io tsy vitavita fotsiny am'izao de nanda de tezitra izy tsy hoe nanafay am mosesy fa nametraka am'izay hoe manahoana le olona fiden'andriamanitra rehatra tamy mosesy ny fahatezeran' jehovah sy ka ho izy tsy ao ihany va arona le vita rahalahanao fantatro fa mahay mandahateny izy a ary indro koa avy itsenanao izy a ko rehefa mahitanao izy de ho faly ny fony teny jehovah aizy raha iarona ao ihany ve izy de namaly de hiteny aminy ianao izy ka n'olo teny azy ary zao omba ny vavanao sy ny vavany a ka noranareo zay ataonareo zany hoe niafatra omena amin'izy ireo avy am' jehovah fa mampiavaka azy am'izay ny andiny fahenina amby folo ary izy iteny amin'ny olona isolo anao zany hoe iarona zany a de zao andray afatra avy am' mosesy isolo tena am' mosesy mba hampita ny afatra avy amin'ny olona ary ohatran'izay foana ny tompony andraikitra ambony tsy izy no miresaka amy vatana amy sarababen'ny olona fa misy rafitra napetraka mba hampita an'izay ho amin'ny olona ary izy teny amin'ny olona ozy isolo anao ka izy no solo vavanao ary anao kosa ho solon'andriamanitra aminy de hoentiny zay ny zavatra napetraka jehovah zany hoe mosesy le olona voafidin'andriamanitra zany manoloana ny olona eo ambany fahefany tahaka an'andriamanitra fa tsy maka ny toeran'andriamanitra ary io ny tena sarotra raha te hitompona kristianina tsy mora nge miantso an'andriamanitra tsy mora ny hoe aa manatanteraka ny te astea kristianina matahotra an'andriamanitra fa raha tompona andraikitra ianao zany de zao solon'andriamanitra mba hiteny am'le olona eo ambany fahefanao fianao le miteny indray a le olona eo ambany fahefanao indray lasa solo vavanao ka niafatra raisinao avy amin'andriamanitra niafatra ampitainao am'le ambany fahefanao afatra avy amin'andriamanitra fianao taka n'andriamanitra eo anatrehan'le olona ary le olona koa solo vavanao apita zay rehetra nampitaina zany hoe tsy sitraponao fa sitrapon'andriamanitra ary eo nijerevantsika ny toetra ny mpitarika tena voafidin'andriamanitra sy zahantsika toetra anytsitsika ny diatsika indrindra eo nivon'ny firenena fo manomboka mitondra fanavaozany zao mba araky le hoe amy maha kristianina amy mampanompon'andriamanitra de mba hisitona lesona hoe misy toma lesona eo am'izay baiky nomen'andriamanitra fa raha manonona fotsiny ny anatin'andriamanitra miseho azy ho kristianina kanefa tsy mahatsapa fianao nge ohatra ny apetraka andriamanitra isolo tena azy so de manjary manononona foana ny anaran'i jehovah eo amin'ny andraikitra apetraka andriamanitra aminao de mila fantaritsika zay fa nefa zavatra tsara aloha andriamanitra no nifidy a mosesy nametraka azy ho takany solon'andriamanitra ho any arona iarona indray ho solo vavany mosesy mba hampita an'izany amin'olona ary tsy nijanona treo fa nisy rafitra nge napetraky pife ary zato pife dimapolo pife arivo ary zay le manteny merandoa olona sena zay le zavatra mipetrapetraka tam'izany vanim-potoana zany fa tsy azo tsika hodina tsy hita hoe anka zany efa tamin'ny andro mosesy fa tsy ohatran'izany tsony tsy afa-miaritsika fa mipetraka foana ho tenin'andriamanitra eo ka raha te hiverina te ho afaka manaiky ny sitrapon'andriamanitra eo natrehan'izay rehetrarehetra zay satria vo mifidy tompon'andraikitra andriamanitra araka ny sitrapony nametraka rafitra araka ny sitrapon'andriamanitra nametraka ny teny araka ny sitrapon'andriamanitra narany zanak'israely afaka tamin'ny vahoan'ny firenendehibe izany tsy maniry an'izany possible zany mety ho tanteraka zany amy vanim-potoana manaiky an'andriamanitra daolo ny olona rehetra ary manome ohatra tsara ny tompon'andraikitra faratapony mba ianaran'ny vahoaka de matoko sy menitsika fanamasina de asa o anatytsika mandrakariva mba fahatsika mamatatra ny sitrapon'andriamanitra mba tena jehovah tokoa ny ady
fa sika ankinana dikale mangina ke dia zao hoe ampanginina ny fahaizako ampanginina voninahitro ampanginina ny arenako ampanginina ny gratiko fa velao Andriamanitra no hiteny zay amin'izay vanim-potoana zay afakitsika fa afakitsika misaotra anao Jehovahandriamanitra reny amin'ny teninao indray zay tonga taminay toko sy mino fa nanao masina dia asa mandrakariva andatsaka-po ao anatin'ny olona zay miainy niafatra ny teninao dia mametraka ampelantananao ty fireneny ty mba firenena tafavelona ka miteraka aminao ary mitondra-bavaka ihany ko tompona andraikitra ara-panahy rehetra ny fiangonana kristianina mba fiangonana tsy mpitary-bato vilabava fa mba iondrika ao anatin'ny soratra masina ka andeha amin'ny famarina ny teninao dia hiatan'izao firenena zao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anao na fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva